aminareo ny avana ny fahasavan'ny tompo ankalazao ny mpamonjy lohevitra amin'ity volana desambra ity zany driavana. Anio dia alahady natokana ho alahady ny sampana sekoly alahady eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Eto amintsika moa dia mbola any tamin'ny février raha tsy diso aho ny alahady ny sekoly alahady. Fa imbonantsika ity ity ny amanirana ny sahany FTKM. Ny salamo fahavalo ry avana no aoka ivelatra no antsika ao anatin'izany no akatsika ny afatry ny tompo amin'ity andro anio ity ao anatin'ny vanim-potoana ny adventsika izay mitsena ny fiavian'ny tompo. Ny salamo fahavalo ry avana dia karazana hira zay fanao amin'ny fametrahana mpanjaka eo amin'ny seza fandrianany. Hira fanao anaty fampampiavahana ihany koa anefa izay ifamalin'ny mpitariky sy ny fiangonana manontolo. Dia raha mijeritsika ny firafitry ny salamo fahavalo hitatsika zao ny amin'ny andininy voalohany, inona voalaza eo? Jehovah Tomponay eo endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Dia ry amin'ny andininy fahasivy farany, Jehovah Tomponay eo endre ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Io zany lay 𝗠𝗽𝗺𝗺 lay io ny olona miara-miredina. Fa ny andininy voalohany, andininy fahavalo, tapany faharoa ka hatramin'ny fahavalo, io lay olona manao solo. Dia misy zany miara-miredina, misy manao solo. Zay zany lay firafitry lay ino ty izy lay tononkira eo. Hira io, hira fideranan'Andriamanitra io. Fahatsapan'ny mpanao salamo ny olombelona. Inona moa izay olombelona? Fa nataon'Andriamanitra sarobity ny olombelona. Ny olombelona noharian'Andriamanitra ry avana. Voalohany indrindra dia ambony noho ny zavaboary rehetra. Zany ny tsapana mpanao salamo eto, famarinana voalohany eto. Ny olombelona izay noharian'Andriamanitra dia ambony noho ny zavaboary rehetra. Manazava ny fahariny ty salamo ty ry avana malala. Milaza ny mahambony, mahalehibe ny olombelona noho ny fitiavan'Andriamanitra dia zao nampitafy ny voninahitra ny olombelona, voninahitra ny mahampanjaka azy, voninahitra mampahary azy, ary nataon'Andriamanitra eo afovoan'ny zavaboary rehetra. Izy olombelona io, io izy mahatsiaro fa bitika kely kanefa dia sarobidy no fidian'Andriamanitra. Ary io fividanan'Andriamanitra io ry avana dia tena zava-dehibe ho antsika io, entina hideranan'Andriamanitra io. Natao amin'ny olombelona rehetra ny zavaboary, natao amin'ny olombelona ny zavaboary rehetra. Nampitafy ny voninahitra ozy nresaka eto. Andriamanitra dia tena mitsofoka mihitsy eo amin'ny tantaran'ny olombelona, satria izy no pahary izao tontolo zao, izy namonjy izao tontolo zao. Nanafaka azy tamin'ny fanandevozana ohatra ny Israely tany Egypta, nanafaka azy Andriamanitra. Dia tsapany mpanao salamo eto, Andriamanitra nanao fanekena taminy. Raha mijery maika ty salamo ty tsika ry avana dia hita soritra eo lay Andriamanitra izay miay ny zavatra zay nohariny ary nataony ho ivo ny zavaboary ny olombelona. Jereo angelo lanitra ho ny andininy fahaefatra ny volana sy ny kintana, ny olombelona eo ny andininy fahadimy sy ny fahaenina, ny tany, ny anany an-danitra sy ny anaty rano, tany saina eo avokoa zany ireo zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Ary maro be ny milaza ny momba ny olombelona eo. Inona moa zay nanomboka ny andininy fahaefatra, inona moa ny olombelona anjana vao azy? Nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, satroanao voninahitra sy fiandrianana izy, nampanjakanao amin'ny asan'ny-tananao izy. Maro be reo andininy dia milaza ny mahazava dehibe ny olombelona. Ary ny olombelona zany ny tena ivony zavatra zay nofon'Andriamanitra. Mahagaga ry avana ny nifidanan'Andriamanitra ny olombelona, manoloana ny fidadasitry ny lanitra.
dia mahatonga anao miara-panontaniana tokoa inona koa moa dia za kely ty zazaza ity za tanora ity za no mba nofidian'Andriamanitra. Jereo tsara fa ohatrany hoe nafantsika Andriamanitra eny amin'ny lanitra ny vonina sy ny kintana, miraratra eny amin'ny lanitra eny, mahatsiaro ny mpanao salamo hoe inona moa za bitika tahaka ny zaza. Mahatsiaro zany ny mpanao salamo eto fa na dia kely sy bitika azy izy dia tsapany fa ambony ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Jereo tsara ny hoe inona moa ny olombelona ozy izy nahatsirovana azy. Ary ny zanak'olombelona ny mba amanginao azy, na dia bitika azy na dia tsinitsinino azy, dia tena karakarin'Andriamanitra, tena in'Andriamanitra ny fiainany. Dia eo Andriamanitra mamangy eto dia hoe tsy ilay Andriamanitra tahaka ny mpanjaka izay manao fitsidihana manara-maso fotsiny ihany, fa Andriamanitra mamangy dia Andriamanitra mitondra fifaliana, Andriamanitra mitondra fiadanana. Ary zany no andrandraintsika amin'izao andro noely izao. Andriamanitra mamangy, mitondra fiadanana, mitondra fifaliana. Iza moa ny tsofaly tonga ny andro noely, miara-paly sika mivahoaka maneran-tany satria tonga ny mpamonjy. Andriamanitra mamangy atsika satria nataon'Andriamanitra ambony sika, sarobidy sika eo anatrehan'Andriamanitra. Jereo tsara fa ny olombelona ihany no tsy nataon'Andriamanitra hoe misy dia nisy, fa ny olombelona dia ny sairanany manokana no fidiny. Zany ny olombelona, na dia kely azy izy, sarobidy, mpanjaka ny zavaboary. Nataon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao tsika ravana malala, no fidin'Andriamanitra, sarobidy ianao, ny hafa mety manao tsinitsinona anao tahaka ny reto fariseo izay nanao tsinitsinona ny zaza izay nderin'Andriamanitra. Fa ianao dia manana ny maha izy azy ianao, ho fidin'Andriamanitra ianao, ho mpanjaka ny zavaboary ianao. Manana ny maha izy azy ny sampana sekoly alahady, ankizy madinika, tsy azo ahilikilika ireny, fa ireny no avy ny fiangonana, ho avy ny firenena. Jereo tsara fa zany no heriny zany hoe zanak'olombelona, zanak'Andriamanitra, mpanjaka ny zavaboary, ny feony zaza minono azy anoheran'Andriamanitra ny mpandrafy azy ho ny andininy ao. Ny feon'ny ankizy madinika mampangina ny fahavalo. Zany ny heriny zanak'Andriamanitra ary avany. Zanak'Andriamanitra ianao, aza manambany teny, aza manambany ny hafa. Ho avy zao ny fifidianana tsy ho atsy. Mety ho fidin'Andriamanitra mbola tanora, tsy maninona zany, satria sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Aza mivavaka amin'ny zavaboary, toeriny zany ten'Andriamanitra zany rehefa na hoe tsy ny zavaboary akory ny ankofo anao, zany hoe rarana ny fanimpotsampy, fa ianao dia mampanompo ny zavaboary. Nataon'Andriamanitra eo anoloanao reny, hahasoanao, ambony lavitra ianao, sarobidy amin'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa avany, fameranana faharoa resahany eto zao ny hoe ny olombelona zay no arian'Andriamanitra dia nametrahan'Andriamanitra andraikitra. Nametrahan'Andriamanitra andraikitra ny olombelona zay no arian'Andriamanitra. Andraikitra lehibe ry havana malala, zany atao hoe apetraka ho mpanjaka ny zavaboary zany. Anisan'ny asa napetraka amin'ny mpanjaka dia ny fitantanany ny tany sy ny harena eo amin'ny tany mba ho fanohizana ny asa-pahariana izay nataon'Andriamanitra. Napetraka Andriamanitra ho solontenan'Andriamanitra isika eto amin'ity zao tontolo zao ty, anatanteraka ny fikasan'Andriamanitra amin'ny zavaboary. Zao ry havana ny tokony tsaroantsika, tsy ny hoe hiasa sy tandrina ny sa ihany akory, tsy zay ihany, fa ny anapaka sy anapahefana amin'ny zavaboary. Zany no arian'Andriamanitra atsika. Matoy isika mitovy hevika amin'Andriamanitra, mitovy endrika amin'Andriamanitra, dia andraikitra
anjaka sy anam-pahefana feno eo aniviny zavaboary isika. Ny olombelona no mandrindra ny zavaboary, ho azy oninana, ho azy rahamonana. Ny olombelona no mamolaka ny zavaboary na dia ny biby masika azy ireo tsarany, na dia ny biby faran'izay masika aza, hay ny olombelona no mamolaka azy. Zany no andraikitra napetraka-Andriamanitra ho an'ny olombelona. Tsy anjakazaka amin'ny zavaboary, tsy hanao tompo tsy refesa mandidy, fa manapaky zany amin'ny fitiavana. Iraka nampanaovan'Andriamanitra antsika ry havana malala, zany ho mpanjaka ny zavaboary zany. Jereo tsara ho fa hoe ny kintana sy ny volana haingo napetrak'Andriamanitra eny amin'ny rahona, eny amin'ny lanitra eny, mba ampingona ny lanitra toy ny raha mijery tahaka ny asan'ny olona mpanao zavakanto mahay anankiray, tahaka zany ny asan'Andriamanitra. Noho izany ry havana, tsy reny akory ny vavanao mbola ambanino ianao reny, tsy reny ny ankofanao, fa ireny netryreny dia fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ambara hoe isika nge nataony Andriamanitra ambany kely noho izy fotsiny. Zany hoe Andriamanitra zany nambony indrindra, izy manarakaraka isika. Tsy mandohalika amin'ny zavaboary isika. Isika no manome voninahitra an'Andriamanitra isika. Reny zavaboary ny foroniny reny maneho ny voninahiny reny. Isika no mpitaona izao tontolo izao, miala no fampotsampoka hanome voninahitra n'Andriamanitra, ankalaza n'Andriamanitra izay tompony izao rehetra izao. Mankalaza n'Andriamanitra, fankalazana n'Andriamanitra, asatsika zany, tsy miakohoka amin'ny zavaboary, fa mankalaza n'Andriamanitra. Tahaka ny nataon'ny zaza tao Jerosalema, hosana hosana, mankalazany mpamonjy amin'izao akaton'eliny zao. Asanao zany, fanomezam-boninahitran'Andriamanitra tokony ataonao zany, mankalazan'Andriamanitra fa indre tsara ny asany. Ome voninahitra izy. Aza manjakajaka amin'ny zavaboary, fa ny zavaboary onenanao ataovy tsara mahataona mahatamano zany. Ianao koa dia zavaboarin'Andriamanitra, tokony hasarika ny hafa ihany koa ianao. Isika ankizy, isika alahady, manome voninahitra n'Andriamanitra isika, mideran'Andriamanitra isika. Araka ny tatitry ny alahady hoe rehefa tonga ny krismasy tahaka izao, be dia be ny ankizy, mba aninona no mamaky azy, anao tsienjery sy hira, ankalaza n'Andriamanitra. Ary malahelo ny ankizy raha tsy manao an'izany, tena tsara indrindra zany, tokony tohizany zany. Isika izay napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, hanome voninahitra azy, ankalaza azy. Zany ny antom-pisitsika ry havana malala eto amin'izao tontolo izao, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy mpitady voninahitra ho an-tenantsika isika, fa hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra, ho fidiny ianao tompony andraikitra ao amin'ny fiangonana, fanajana ho an'Andriamanitra zany, hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy tady voninahitra ho an'ny tenanao akory, fa hanome voninahitra an'Andriamanitra ilay niantso sy ny fidy anao. Satria na dia bitika azy ianao, na dia kely azy ianao, na dia atao tsinitsinina azy ianao, Andriamanitra kosa fa nifidy ianao. Vavan'ny ankizy madinika sy minono ozy izy, voilà azo mitera hosana hosana. Jereo tsara fa zavatra voareniny ankizy zany nge niakatra ho an Jerosalema Jesosy zany no eniny ankizy zany no orakirahan'ny olona, hosana hosana. Dia mba nataony koa zany tao Jerosalema, nataon'ny ankizy koa zany. Ary zany rakizy mideran'Andriamanitra mankasitraka azy, ny feonao, ny fahendrenao, fanajanao ny ray aman-dreninao, fanajanao ny mpampianatranao, ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra, ireny rehetrareny dia fanomezanao voninahitra n'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra voninahitra ho aminao kosa ry havana amin'ny fiadanana. Fahamarinana roa ry havana andresantsika to dia ny hoe ny olombelona izay nirin'Andriamanitra dia ambony noho ny zavaboary rehetra, ary ny olombelona nirin'Andriamanitra faharoa dia nametrahan'Andriamanitra andraikitra. Dia tsy ny zany fa ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fankalazana azy. Ho aminao fiadanan'ny Tompo. Amen.